eo afaka va ianao eo afaka va ianao fandarany iarana fiangonana refi androndrakely eny ary tompoko misaotra an'Andriamanitra atrany isika satria lehibe ny fahasoavany zay fa nataony teo amintsika zanak'olombelona ary mbola anao aneo fahasoavana lehibe mihoatra no zany aza izy raha mino azy sy mieriny ianao ary indrindrandrindra raha hitan'Andriamanitra avany an-danitra fa tena vonona ny anompo azy mandritry ny androm-piainanao ianao manarak'izany manolotra ny arahaba ho anareo tsiraray avy zay fa eo potitry ny fahitalavitra ny tenako am'ty andro anio ity ny faniriko ho anao ho anareo mpanaraka an'izao fandarana izao de izao isika mandre ny afatra etiko ianareo dia andray fahasoavana ny ianareo tompoko zay ny amin'iny fa alokana fotoana anaovana vavaka isika ivavaka isika ary ivavaka ho anareo ihany ko aho mba amindra fo aminareo tokoa ny tompo ivavaka isika ary ivavaka ho anareo tokoa aho mba ho tsapanareo fa tena miasa marina io Andriamanitra io araka le teny Jesosy hoe ny raiko miasa malaka ankehitriny ary zao ihany koa miasa ka dia andao anoloka alohantsika iaraky ivavakatsika ry tompo Andriamanitra tsy tompon'izao rehetra izao misaotra noho ny fahasoavanao lehibe fa mbola nomenao tombonandro avelomana sy iainana ary etsena izahay ka natratra ny andro androany ary mbola nataonao ihany ko afaka manaraka an'izao fandarana karakara ny fiangonana refi androndrakely izao ary misaotra anao zahay satria fantatray fa noho ny alehibe ny fitiavanao dia aneo fahasoavana lehibe tena lehibe eo aminay ianao am'ty androandroany ity amin'ny anaran'i Jesosy no anaovana vavaka misaotra tompo misaotra fa miasa anao androany amen eny ary tompoko tao amo ny tenako dia niresaka taminareo mikasiany amin'ny ozina sy ny faneratsy nambarako tam'zany fa raha mbola eo amin'ny olona eo amin'ny taranaka anankiray le ozina sy le fanaratsy de tsy maintsy misy olana etony foana ao am'le olona ao am'lay taranaka tsy petrapetraka fotsiny am'izao zany ny oza sy fanaratsy raha ohatra ka mbola nahazo toerana zareo fa saingy zao tsy mety manaiky ny fahamarinany zany ny maro amin'ny olona zavatra hafa foana no eteretiny fa fototra nahatonga ny olana teo aminy de zao ihany ko na dia efa amambola maro sy amataonany maro azy no nisin'le olana teo aminy zany hoe amambola maro na amataona maro no ny anjedin'ny olana izy dia tsy mety vaovà foana izany olana zany satria tsy fantana hoe ozina na fanaratsy no ao ambadika le olana fa zavatra hafa foana ary ny tena raharaha de ity tsy mety tonga saina mihitsy izy tsy mety tonga saina le olona fa tena misy nge ny ozina tena misy nge ny fanaratsy ary zareo reo no tena hoe mpitondra olana sarotra vahana eo amin'iny fiainan'ny olona eny na de efa mijalijaly sy azo ny fahoriana faharatapony aza le olona de tsy mbola mitodika mihitsy ny sainy fa ozana sy fanaratsy no ao ambadika zany olana mianjady amin'ny fiainana zany ka ny fantanina mipetraka de ity fa maninona fa misy inona no tsy mety manaiky ny maro amin'ny olona ary tsy mety mino ihany ko fa ozana sy fanaratsy no ao ambadika reny olana sarotra vahana zay mianjady amin'ny fiainany reny fa maninona ary misy inona ho iaho ny valiny de izao voalohany
anisan'ny mision'ny oza sy ny fanaratsy rehefa nazy toerana teo amin'ny olona izy de ny manajamba ny masom-panahny olona, ny manajamba ny olona zay mbola hipetrany mba tsy afantatra ny marina na dia efa matona ny asa no nisin'ny olona teo aminy de tsy mety tonga saina mihitsy izy satria mbola ajambain'lay ozina sy lay fanaratsy. Eny araky le teko tery aloha na de efa mijalijaly ao anaty tena fahaverezakevitra faratapony aza izy de tsy mety tonga saina ihany ko satria ajambain'lay ozina sy lay fanaratsy izy mba tsy afantatra hoe le oza sy lay fanaratsy zay mbola mitoetra ho aminy no ao ambadiko zao olana mianjady amin'izao. Amaky baiboly isika arak'izay voalaza ato amin'ny Korintiana faharotoko faefatra, eno tsara nke voasoratra Korintiana faharotoko faefatra de ny andininy fahatelo sy faefatra toy zao mivoasoratra ao. Korintiana faharotoko faefatra andininy fahatelo sy faefatra. Fa raha miafina ny filazantsara anay de miafina am'izay ho very zany zay no ajambain'ny Andriamanitra zao tontolo zao dia ny sainy tsy mino mba tsy posan'ny fahazavan'ny filazantsara ny voninahitry Kristy zay endriky Andriamanitra. Raha miafina ho Paoly ny filazantsara anay de miafina am'izay ho very de tsy izy akory fa reo zay mbola ajambain'ny Andriamanitra ty zao tontolo zao ity. De takizany ihany koa hoe raha tsy mazava amin'ny olona zao fanazavana entina izao mba tonga ny olona ho afaka amin'ny olana sarotra vahana de nolay ozina sy lay fanaratsy zay mbola petraka ho aminy ka manajamba azy tanteraka. De ny valiny faharoa ihany koa ny mahavoafitaka ny olona de izao ny anaram-piangonana entiny lay fivavahana na zatra azy ary ny fitiavam-boninahitra. Miteny an'izany aho satria zavatra efa nisy tamin'ny andro nandalovan'i Jesosy Kristy tety ambony tany zany ambarako aminao zany. Maro tamin'ny olona, maro tamin'ireo mpanapaka ny sinagoga no resy lahatra ary nino fa Jesosy no Mesia, Jesosy no Kristy, Jesosy no mpanafaka. Fa saingy tsy nety nanaraka an' Jesosy toy ny olona rehetra izy reny. Tsy nety nanaiky ho isan'ny mpianatra Jesosy toy ireo mpianatra zay nanapa-kevitra hoe anaraka Jesosy izy reny. Satria nahoana? Satria natahotra sao avoaka hiala ao amin'ny sinagoga izy, zay ny voalazan'ny baiboly. Ny sasany ray ty voninahitra, zay ny voalazan'ny baiboly. Andao de vakitsika ny voasoratra Jaona toko fa 12 andininy fa 12 sy ny fatelo 70 eno tsara. Kanefa maro tamin'ny mpanapaka azy no nino azy, nefa no ny fariseo de tsy nanaiky ireo fandrao avoaka hiala amin'ny sinagoga. Fa tia ny voninahitra avy amin'ny olona izy ireo fa tsy voninahitra avy amin'Andriamanitra. Marobe mihitsy ange no ny olona no manana fiaina tahaka zany. Efa nahita olona maro tahaka zany mihitsy aho. Efa tapidalaka le noho ny olana nahazo azy. Efa very fanambola velona noho ny aretina zay nahatratra azy. De hoy ny olona taminy, mandehana mamonjy fotoam-pivavahana ry ananina ianao fa mety aminao mihitsy ny makany fa zany no mahavoavan'ny olana eo aminao, zany no afaka asitrana anao. Mandehana mamonjy anio mpanompon'Andriamanitra io ianao fa efa nahita aho fa misy fanafahana ampomban'Andriamanitra azy, misy herin'Andriamanitra miasa eo aminy mitondra fanasitrana ho an'ny marary. Fa saingy tsy say izy, efa nety olona takizany eo, fa saingy tsy say izy, ohatra ny tia andeha izy kanefa tsy tia andeha, ohatra ny tia androso izy kanefa tsy mety mandroso, menatra sy matahotra izy sao misy mahita ka hotondrono lamolotra hoe niala tamin'ny fiangonantsika izy fa namonjy ny fiangonana secte. Ataony zava-dehibe ho an'ny olona sasany ny voninahitra
raha oarina amin'ny fahasoavana zay tian'Andriamanitra omena azy izy. Efa nisy olona zao niantsoany telefônina hoe mba te iresaka aminao apastera fa manana olana sasandray teny hoe marary a rovina anao mba afaka miresaka amiko, de milaza hoe tongava amin'ny fotoana to zao fa mandray olona amin'io. Ianao riariany ve pastera sa misy olo lafa ao misy olona milahatra ao tsy zany mantsy pastera fa tsy tiako hoe fantatr'olona mandeha miresaka aminao. Sasa moa de miteny hoe aloha mankaty trano mihitsy anao, zaho be fotoana be asa be sahirana be mihitsy a, aloha mihitsy mankaty anao pastera fa teo afaka teo sitrana teo voavojy a. Zany mantsy fa tsy tiako fantatr'olona hoe nakany aminao a, tsy tiako fantatr'olona hoe nakany amin'ny fiangonanareo a. Ry havanao re-piany malalo, fa maninona raha fantatr'olona ianao fa niona tamiko, fa maninona raha fantatr'olona anao fa namontsy fitoam-pivana tao aminay. Te hita fahasoavana avy anao, te hita fahanasitrana avy anao, te hita fanafana avy anao, tongava fa de niolana de zay nambarako zay hoe araky io teny Jesosy io averiko indray hoe kanefa maro tamin'ny mpanapaka ny sinagoga no nino azy, nefa no fariseo de tsy nanaiky ireo fandrao avoaka hiala amin'ny sinagoga, fa tia ny voninahitra avy amin'ny olona izy ireo fa tsy ny voninahitra avy amin'Andriamanitra. Fa maninona ary misy inona no tsy mety manaiky ny maro amin'ny olona ary tsy mety mino ihany koa fa oza sy fanaratsy no ao ambadiky ny olana sarotra vahana zay mianjady eo amin'ny fiainana. Fatelo, lay fampianarana nomena azy mihitsy, nomena azy hatrany am-boalohany tao amin'ilay fiangonana zay nahazatra azy no mamatotra ny sainy fa tsy misy ozina na fanaratsy intsony ny olona rehefa tonga ao amin'i Jesosy na rehefa mivavaka na rehefa manana andraikitra ao anatin'ny fiangonana anankiray. Na ihany ko lay toerana misy azy ao am-piangonana no entiny manamaritena fa tsy misy ozina na devoly intsony eo aminy. De hoy sasany, de aiza koa no isy an'izany, efa pino ve de mbola misy ozina sy fanaratsy eo aminy, efa lo olona sy diakona ve de mbola misy zany oza sy fanaratsy zany eo aminy, efa manana andraikitra toy zao sy tako zao ao anaty fiangonana ve ao de mbola misy zany oza sy fanaratsy zany eo aminy. Ry havanao, ny toerana misy antsika de tsy mahatonga ny devoly na ny ozina miala tsy akory. Efa nambarako matetika taminareo izany zavatra zany fa na dia tao an-danitra tao aza ny ray, ny zanaka, ny fanahy masina, na dia efa hika voninatr'Andriamanitra azy ny lanitra tamin'izany fotoana zany de tsy niala tao mihitsy ny devoly, tsy niala tao fa nina tonga azy niala dia satria nahilika no roana tamin'ny alalan'ny ady izy. Zay ny voalazan'ny Apokalipsy 2:12. De nazera tety ambony tany izy. De zay toetra an'izay de mbola toetra ny mandraka ankehitriny. Ka raha ohatra efa nazy toerana teo aminao ny ozina na ny fanaratsy, fony anao mbola lavitra an'Andriamanitra, fony anao mbola tany ivelany valan'i Jesosy, fony anao mbola jentilisa, de hoy aho hoe ahoana moa na tonga ny devoly na ny ozina hiala fotsiny am'izao, na de fa nanolo tena ho an'i Jesosy ary ianao, na de fa isan'ny olona azy ianao, na de fa isan'ny diakona ary ianao, na de fa isan'ny manana andraikitra ao anatin'ny fiangonana misy anao azy ianao, aza mamita tena. Zay ngamba ny teniko. Fa ny ozina ny fanaratsy tsy miala raha tsy ahilika sy roana amin'ny anaran'ny Jesosy Kristy. Ohatra fa nisy ty tantarako aminareo ity. Ndre mandeha ny toriteny tamina fiangonana anankiray. Nandritry ny efatrandro no nanao vavaka fanafana tao amin'ilay fiangonana nandehanako ao. De nanomboka lakamisy izy io, lakamisy zoma sabotsy alahady. De ny sabotsy atoandro nanatona le mpanompon'Andriamanitra, le pasteur ampitarika atao, nitondra madama kely anankiray zay izy. De zao niteny le pasteur,
ity madama ity ozy izy mpiara-miasa aminay mpiara-miasa akaiky aminay ary manina ndraikitra lehibe ato am'ty fiangonana misy anay ty mihitsy izy fa saiko zao pastera mana olana lehibe izy io satria ny vadiny maditra ny vadiny tsy mody an-trano ary efa ela be mihitsy ny vadiny no tsy no tao an-trano tsy karakara azy menakavy ka ny olana tamin'le pastera de zao tsy afaka no tena vavolombelona tsara ao am-piangonana ity vehivavy ity izy mpanetana ny renim-pianakaviana ao anatin'ny fiangonana tahaka ny hoe lehibe nadorokasaka mba ny olazana azy kanefa izy mpanetana izy lehibe no tsy navoavan'ny olana teo aminy de ny olana ara-panambadiana izy zay mpitarika izy zay lehibe no tsy navoavan'ny olana teo aminy de ny olana natonga vadiny miala tao tokantrano ary tsy hita mihitsy de rehefa nitena zany le pastera de tabakevitra hoe ho any amin'io tranon'io ramatoa io izahay de mbola zao ihany ko te le pastera efa mivavaka ho azy zahay na izahay na ny tenako na ny fiangonana de efa nivavaka ho azy fa dia tsy mety miva mihitsy pastera le olana ka de zao etiko taminao zao izy izy ty ramatoa ity ka rehefa tonga tany an-trano ivehivavy io zahay ka rehefa ndresaka lavabe teo de teo no nahitako teo no nafatarako fa misy ozina misy fanaratsy tao am'ty ramatoa ity zay nanosika mivady mba andao tokantrano zay nanosika mivady mba aditra zay nanosika mivady mba tsy atsiary vady aman-janaka de no azavaiko taminy zany zavatra tsapako ary everiko hoe marina be zany de tsy nino izy tsy nanaiky izy tsy resy latra tam'zany mihitsy ny saina ary ohatrany hoe tsy faly mihitsy ary izy tamin'iny ilazako tam'zany satria hoe izy mpiandraikitra izy mpitoroteny izy tanakavanan'ny pastera izy manana toerana lehibe mihitsy tao anaty fiangonana izy ihany ko nefa azozaina hoe tsy ratsy toe-panana ratsy toetra ka nahoana andray hoe izy zay manana zany toerana zany no lazain'ny pastera lazaiko fa misy devoly misy fanaratsy manosika vady misy devolina misy fanaratsy matonga vady tsy mety mody de ohatra zany mihitsy matetika no mahazo ny olona voafitaky ny toerana misy azy izy de nampahery azy teo ihany nanazava teo aminy teo any elaela ihany ny fanazavako elaela ihany ny fanazavako tamy farany azony any le izy azony any le izy ka rehefa azony de nataoko tam'izay mivavaka fanafara vita mivavaka sabotsy ariva io de akory ny zava-magaga tsy sakatra saina fa ny alady ariva io ny apitsony iny any de nody ny vadiny lehilahy efa tsy nody amam-bola maro lehilahy efa tsy nandraraha vady aman-janaka lehilahy zay fa ny ola zainy hoe azona ody fity kanefa ny apitso ihany de tsy tana le ody fity tany izy ny apitso ihany de tsy tamana tany le lehilahy ny apitso ihany de tapa-kevitra fa ody amy vady aman-jana ny le lehilahy ary vonina ny ova tanteraka de raina tompo fa tena arabaky teny de niova tokoa lehilahy io roto anaty teoriana tonga tany amin'io fiangonana io ihany ray eo de miprezente le ramatoa tamiko hoe ty le vadiko le nitantaraky taminao pastera ty le vadiko fa efa niova be izy efa mivavaka be izy am'zao fotoa zao ary efa miara mivavaka izay de nivavaka ho azy mivady aho tao am'le trano fiangonana nametra tanana tam'izy mivady aho ary nitsodrano azy reo mba ho tokantrano soa ny tokantranony de zao moa teko tamin'io madama io tam'zany fotoana zany hoe de ahoana zany zao le nazavaiko taminao ohatrany hoe tsy de nafaly anao taiza zany ny problema tany vadinao ve sa ty aminao de teo le raha matony teny hoe tena tsy naposiky mihitsy pastera hoe taty amiko no fototra natonga mivadiko naditra tsy naposiko hoe taty amiko ny fototra natonga mivadiko tsy netinody hatram'izay na de efa nientina mambavaka na de efa nanaova ny pastera vavaka nanaova ny mpiara mivavaka vavaka manoka anazy ka zay ho eo le mahavoafitaka ny olona maro mbola tantara zavatra nisy anakiray ndray eo ndre mandeha nisy vehivavy zay tonga tao amiko nitomany be izy satria nisaraka tamin'io ny vadina ary efa nivoady fa tsy verina intsony efa niteniteny foana mihitsy ary fa tsy verina intsony ampy zay de rehefa ndresaka teo zay
de zao ny teneko tam'ilay madama kely ranabavo a efa fantatro ihany nge ny momba anareo hoe fa misy ozina tsy mahatsangana tokantrano nge ao aminareo hoe misy devolim-pandrava fanambadiana nge ao aminareo hoe ny rahavavinao rava-tokantrano ny anatanao rava-tokantrano ny remandreninao remandreninao rava-tokantrano retapo am'reninao rava-tokantrano saiky rava-tokantrano daholo zay rehetra fianakaviana tao aminareo ao aminao zany misy ozina misy fanaratsy karazan'lay mpandrava tokantrano efa mba nandre torotena taoko any ianao a de tsy azonao mihitsy ve reny fampianarana nomeko reny tsy voarainao mihitsy ve de zao ny teniny tamiko tsy naposiko pastera fa mbola misy azany ozony zany eo amiko tsy naposiko hoe mbola misy zany fanaratsy zany eo amiko tsy zany matsy fa efa mivavaka izahay zany matsy fa efa tena nanotena ho an jesosy izahay zany matsy fa tena fakaty be zahay de hoy iaho hoe na de samy efa mivavaka ary nareo na de samy efa mpino kristianina azy ianareo na de fakaty be azy anareo tsy midika akory zany fa efa niala tao aminao niala tao aminareo le ozina na le fanaratsy fa raha tsy mbola antapahana ny ozina tsy mbola ndroana ny fanaratsy de mbola mijanonao foana izy ary zay zany na voafitakanao de zao izy toka fotoana nanao mission taminao le ozina sy lay fanaratsy de zao fiatraikany zao ny fiatraikany vonjeo a pastera vonjeo a pastera apio a pastera apio a pastera sady tomany izy amin'io de nataoko ny fampianarana nataoko ny fampahirezana tsaroko andro atalaty io andro io nivavaka ho azy tapako ny ozina roako ny fanaratsy satria nieky tam'izay izy fa mbola nisy azany tokoa tao aminy zay nge le matoka amy teny hoe mandrandray le toerana misy ny olona ao amy fiangona misy azy noetiny manamartena fa tsy misy ozina na fanaratsy zany itsony ao aminy hoe tsy petrany zany oza sy fanaratsy zany tsony satria efa mpiandraikitra efa loolona efa diakona efa tozao toera misy azy ao amy fiangona misy azy ka rehefa tena niaiky izy fa mbola nisy satria novany nge le olana fa tsy voava mihitsy vavan'le vadiny efa mazava voady hoe tsy verinao tsony tsy veriny itsony mazava fa tsy verina tsony tokoa izy fa rehefa vita ny vavaka tsaroko atalata ny andro tonga tamy roratany hoany inona ny tranga ny arivan'iny any de nody ny vadina no tao atokantranony ary nyresaka tamiko lera matody vavolombelona hoe lamina tokantrano pastera verina tavitiavana voalohany izahay ary mandraka kehitriny tsy saraka tsonya ry zareo riavano ianareo zay mahita sy mandre ahy am'izao fotoana zao aza mamita tena ianao aza mangatakandro ihany ko ianao ny anirika ny ozina sy androka ny fanaratsy iala eo aminao na iala eo amin'ny akonanao ary aza vela anao ny asan'zany mihitsy ny fanaratsy aza vela anao ny asany itsony zay angamba ny marimarina kokoa ny ozana sy ny fanaratsy raisy hoe androany no androm-pamonjena androany no androm-pakasitrana ho anao manana etaeta no afaka am'ireo olana nety ny ozina sy nety ny fanaratsy ianao faraka teko tiary aloha raha mbola avelanao itoetra ao ny ozana sy fanaratsy de tsy maintsy hitondra olana foana io olana tsy maintsy hitondra olana foana io ary arakaraka nandehana ny andro sy volana ary ny taony de miamafy sy miamafy ny olana entina ka iandry fiainana tataky ny ahoany ianao vo tena iaiky fa ozina tokoa na fanaratsy no ao ambadiko zao olana menjady eo aminao izao fa akoatry zay nambarako zay ary veriko fa olana lehibe ihany ko izy ity tsy metena raisy ny olona ny torevitra nomena azy ho fanafana azy am'ireo olana eti'ny ozina sy etiny fanaratsy tsy metena raisy ny olona marina fa manany sainao ianao ary manany hevitrao ianao marina fa manana ny nahazatranao ianao teo amy lafiny fivavahana marina daholo zany rehetra hity zany fa izao kosa rehefa tsy voava ny olana teo aminao nandritra zay taona maro zay tamin'ny alalan'izay fomba nitondranao ny fiainanao teo amy lafiny fivavahana
de azo antoka fa tsy vaintsony zany fa entinao mandramaty mihitsy. Ary raha resy lahatra kosa ianao fa mpanompon'Andriamanitra izahay, misy tanan'Andriamanitra eo aminay, de hoy aho hoe ekeo araka toavy ampanetretena ny torevitra zay omenay anareo mba atonga an'Andriamanitra, atonga Jesosy anao asa magaga de asa fanafana eo aminao na eo aminareo. Ohatra izao ny finoany Jiosy fa nisy tanan'Andriamanitra teo am'ireo apôstôly tam'zany fotoana zany no nahatonga azy reo nitondra ny marariny sy zay nampahorian'ny démonie teo anatreny reo apôstôly. Nefa nge tam'zany fotoana zany mbola azo lazaina fa tena mamay de mamay ny fanenjena ny fivavana kristianina, fa tsy nahoany Jiosy sasany zany, tsy nahoany zay vavany olona, tsy nahoany zay fandroana azy ialo amin'ny sinagoga, fa ny namaiky azy de hoe mila fanafana izay, mila famonjena izay. Ary reo apôstôly reo de hitanay sy tsapany fa misy tanan'Andriamanitra eo aminy hitondra famonjena ho anay, hitondra fanasitranao anay, hitondra fanafana ho anay. Atoke vakitsika voasoratra Asy apôstôly 5:12 ary ny tanan'ny apôstôly no nanaovana famantarana fagagana maro teo amin'ny vahoaka. 14 ary voamaiky nisy olona maro koa nalana vavy zay niny tompo nanampy hoisany, ka de netiny teny an-dalambe aza ny marary ka napetrany teny ambony farafara sy fandrina mba isy ho azo ny tadito Petera hay raha nandalo izy. 15 ary ny olona maro avy tamin'ny votra manodidina any Jerosalema de nivory koa nitondra ny marary sy zay nampahorian'ny fanamaloto de sitrina avokoa izy rehetra. Tsy nahoan'ny olona ny majiosy ny Jiosy, tsy nahoan'ny olona zay fivavana vaovao nentina tamin'ny alala finonan Jesosy, fa ny azo teo zao manana olana zay ka teo afaka, manana olana zay ka teo sitrana, manana olana zay ka teo voavonjy, ka dia zay natonga ny olona ny rohatra nanatona andreo apôstôliny araka ny vo hitatsika teo hoe nitondra ny marariny ary nitondra andreo zay azo ny herin'ny devoly mba hositranina sy mba ho afahana. Noho zany toy zao torevitra avy ety aminay hozaranay aminareo mba tonganareo ho afaka am'ireo olana nentiny ozina sy ny fanaratsy. Voalohany ny finoana Jesosy, ianao mila mino fa Jesosy no tompo, Jesosy no mpamonjy, ary mila mampandroso an Jesosy hitoetra ao anatinao ianao. Ny vavanao mihitsy mila miteny hoe Jesosy ekeko tompo mpamonjy anao ka dia makatoerina atao anatiko, ary avelao Jesosy ho velona ao anatinao, fa dingana voalohany zay. Ary tsy maintsy mandalo am'izay dingan'izay daholo ny olona rehetra tia hita tia andray fa tia azo fanafana avy any an-danitra, avy amin'Andriamanitra, avy amin'i Jesosy. Faharoa, ny fanapahanao hevitra fa hiala amin'ny fahotana sy ny fahazaran-dratsy ny ainanao hatram'izay ianao. Mila manapa-kevitra anao miala amin'ny fahotana. Zavatra tsapa, teo afaka le olona, teo sitrana le olona, teo voavotsy le olona, fa tsy te hiala am'le fahazaran-dratsy izy, tsy te hiala am'le fahotana zay nazatra azy izy. Ahoana no afan'Andriamanitra miasa eo aminao amin'ny fiaina tahaka zany? Mazava ny voalazany Isaia 5:20 hoe ny tanan'i Jehova nge tsy fofa mavonjy, sofoka tsy landalohana fa mare, fa la elokare hoy izy no hevitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra reo, ary ny fahotanareo no mampiafina tavany aminareo ka de tsy miaino izy. Izay mpanompon'ny Andriamanitra tsy hoe avy aminay le hery manasitrana anao fa avy any an-danitra. Ka raha misy fahotana, misy fitondratena ratsy tsy fonao ialanao, de ahoana moa na fan'Andriamanitra manamarina vavaka ataonay? Ahoana nao fan'Andriamanitra miasa amin'ny alala vavaka ataonay? Ary zay mahatonga miteny hoe tsy maintsy manapa-kevitra hiala amin'ny fahotanao ianao, tsy maintsy manapa-kevitra hiala amin'ny fitondrantenanao ratsy ianao. Fahatelo, ny fanekenao ny anety tena, ny amonjy fotoam-pivavana misy fanafana tena lehibe mihitsy zay. Ekena fa efa nanana fiangonana nazatranao ianao, nanana le fotoam-pivavana nazatranao ianao, fa mety hoe tsy misy fanafana ao, tsy nisy fanafana tao, na tsy nahatosika an'lay
ozina sy lay fanaratsy mpitondra olana lay fotoam-pivavana zay nazatra anao zava-misy zany riavana tsy sanatria ka hoe mirere zahay na mihevitra ny anay na mihevitra ny fotoam-pivavana atao anay ho tsara indrindra noho ny hafa tsy atompoko fa nitaka manokana dia misaotra an'Andriamanitra ary maniry tena eo ny atrehany fa hitako hoe miasa ao anatin'ilay fotoam-pivavana atao anay ny tompoandriamanitra ary say mahatonga manasinareo mba ho avy tokoa fatelo fisato farana everiko fa tena lehibe ity ianao manompo an'Andriamanitra arak'ilay tena fampona tadiaviny mazava nke ny voalasany amin'ny exodo toko fa 10 andiny toko fa 3 andiny fa 10 hoe manompo any Jehovahandriamanitra ao de tany nyaninao sy ny rano sotronao izy ary ho isolo aminao ny aretiny zava-misy ma tsy de zao te ho sitrina ny olona fa tsy te hanompo an'Andriamanitra te ho afaka amin'ny olana mahazo azy ny olona fa tsy te hanompo an'Andriamanitra te ho tahina ny olona fa tsy te hanompo an'Andriamanitra ny teny olona de hoe ianao mivavaka ho azy fa izy tsy vo nivavaka ianao mandoalika eo natr'Andriamanitra mangataka famindram-po azy mangataka fanasitranina ho azy mangataka fanafana ho azy mandany fotoana maritra miankoko natr'Andriamanitra fa izy tsy te andeha am'zany lalana zany mihitsy mila manompo an'Andriamanitra anao riavana mila mitady an'Andriamanitra ianao zay mahatsapa fa mila famojeny miazaka za manompo an'Andriamanitra ny dera ny aja ary ny voninahitra de ho an'Andriamanitra irery any farany afaka miona aminay ianao afaka miresaka aminay ianao afaka amin'ny telefônina aminay ianao afaka mangatabavaka aminay ianao ary afaka mamonjy fotoam-pivavana zay ataonay ianao fa asoanao sy atsaranao zany reo voasoratra reo ny momba anay na ny telefônina na ny fandaram-potoana ny fotoam-pivavana ivavaka atsika apetra ho fonao tananao fa ivavaka tsika ry tompoandriamanitra tsara ry tompoandriamanitra mahay zavatra rehetra ianao no Andriamanitra mpamindra fosy mpamela eloka ko am'ty androandroany ity de miatsanao amin'ny anaran'i Jesosy ao mandrafo amin'ny olona rehetra anao mandrafo am'ireo zay nandre ny afatra netiko androany anao ary amin'ny anaran'i Jesosy didiko ny herin'ny ratsy didiko ny herin'ny fanahy maloto iala amy tena ny olona iala tanteraka ny herina ozina vonjeo izy tompo mba ho afaka am'izao olana nety ny oza sy fanaratsy zao ary eo zay ho avy amonjy fotoam-pivavana zay karakaranay fiangonana re fiandrora kely atao fitiana mino izy fa hita ny herin'Andriamanitra miasa ny voninahitra ny ho an'Andriamanitra irery any hatramin'ny taloha indrindra ko mandrakizay misaotra tompo amen zay zany tompoka de samy ho tain'Andriamanitra avokoa sika rehetra tompoko eo afaka va ianao fandarany iarana fiangonana refi androndra kely